Toy izao indray havana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Samy olona iray mitondra fanovana na i Adama na i Kristy. Ny fahadisoana nataon'i Adama no nahatonga ny ota teo amin'ny olona rehetra. Araka ny voasoratra ao amin'ny Romanina 5:12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: koa izany dia tahaka ny idiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Fanavotana nataon'i Kristy kosa no hanavotana mihoatra lavitra ny rehetra. Araka ny voasoratra ao amin'ny Romanina 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: mba ho tahaka nanjakan'ny ota tao amin'ny fahafatesana no hanjakan'ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia aleo ve mandray ny fahavelomana miaraka amin'ny Kristy e? Vavaka isika. Raha eo, misaotra anao naniraka ny zanakao mba hahatonga anay ho afaka tamin'ny fahafatesana. Lehibe ianao, mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.